Asay voazavainy a lay zavatra tenenina fa tsy miteny fotsiny miohatra tsika mianatra any amin'ny université tsy manao affirmation gratuite fa azavaina le izy raha miteny ianao tsy manaraka ny lalàna le olona dia ino fa zahay mahatsapa fa manaraka ny lalàna zay ny HCC nanomeny io noho ny fahefana pouvoir régulateur zay anana ny HCC eran-tany a no nampiasainy andaminany ny zavatra misy iny tsika zao mbola ao anatiny ina moa constitution tsy miova ny institution rehetra mbola mijanona dia mbola ao anatintsika zany zao a fa tsy hitako hoe inona amizay no tsy ao anatiny lalàna milaza izy a fa hoe efa tapitra le enimpolo andro sao dia tsy maraka vaovao ary le olona miteny an'ireny fa mba angatahako reny akao amin'ny HCC ijeriny didy a zay navoaka ny HCC tamin'ny volana novambra zay milaza fa tsy ho tratra ao anatin'ny roa volana ny fanaovana fifidianana no ny antony maro a fa miankina amin'ny zavamisy a ny anaovana ny fifidianana zay ny didy farany navoaka ny HCC tokony mba hamaky an'izay le olona. Monsieur le Président, ianao a nanitrikirika tamin'ny fiainana tamin'ny SADC ny hoe tsy manaraka ny lalam-pandrenantsony ny fitondrana misy ankehitriny ny filohan'ny fanavaozana nefa mandaa izany inona tokony mety fanazavana makasika an'io tsy maintsy mieny tsara ireo mpanao gazety a dia azavao tsara izy fa tsy nilaza mihitsy hoe manohatra samihafa zany hoe contre ny HCC contre anticonstitutionnel fa milaza fotsiny hoe voaka extra constitutionnel samihafa zany fa fantasin'ny sasany azy moa hoe manohatra zay zay zany zay mahatonga milaza hoe zay a fantatro ny tenako zay fa milaza hoe zao zavatra ataonay mety zao zavatra ataonay dia mety fa itsiny mpanao gazety ary enoy tsara le fiteny samihafa manohatra tsy ny hoe mivoaka or constitutionnel extra constitutionnel zany le izy zay le izy efa isokatra ve ny picot fianarantsisaka mba sy mena mbola misy andasana kely satria manao asy molomoto mandeha tsikelikely hoe amin'ireo dia isokatra Président Ravalomanana ve irotsaka amin'ny fifidianana filohan'ny République manara mbola lolo loatra le izy satria mbola tsy manompo mbola fandaminana zao zany fa raha tonga fotoana irotana mirotsaka zany hoe mbola manona ny fanavaozana trano zany ny antokotima amizao hoe mandeha mamely maso zao anina mbola anatin'ny fanohana fanavaozana trano amboloany ve ny antokotima amizao mbola manohana an'le fanavaozana ve ho ny antokotima zany ao anatin'ny fiamanana maso manohana fa raha maly fidely hoe zay tsy manohana fotsiny fatana samy joro zany tena manao ahoana tokony ny fiaraha-miasa antsika amin'ny any ivelany communauté internationale amin'izao fotoana izao par rapport amin'ny zavatra misy isika miteny zao mbola sanctionné aloha Madagasikara ohatra zao nanontany any SADC nanontany any Union africaine tsy mbola misy mahazo manatrika le fidina reny tsy mbola mahazo mihitsy anatin'le anytsika tena mbola sanctionné azavoanareo hoe zany efa miteny mbola tsisy ankoatra ny ancien président mahazo miditra ny observateur fa tsy mahazo mifidy ny zava-misy président mitaky feuille de route ny mpanao politika ny fitondrana nefa ohatran'ny tsy mieritreritra amin'izany za aloha dia tena tsy mitafiditra anatin'izay piège zany le fanontaniana ahoana fa izy mitondreo dia fata zay tokony ataona dia izy mahita an'le lazanteny hoe régulateur dia mahantany HCC hoe inona tokony atao fa zaza tsy azo tsika lana fotsiny amin'ireo le communauté internationale reo tsy maintsy miresaka mifanandresy lahatra aminy tsika hoe zay tsy mila feuille de route fa le façon-zao dia manaiky dia manaiky tsy manaiky izy dia tsy maintsy manao feuille de route faranfarany tokony efa tamby roapolo taona le tokotima vonona ve ny tokotima amizay rehetrarehetra hitranga na firenena na fifidianana ina morangatia averiko ndray tsy ny atoko a tsy ny time akory manaparetana tsisy mata zato fotoana na roanjato fotoana ohatra ny ancien le zao ny Sud Afrique zay mahatonga hoe tsy hanao an'le culte de personnalité hoe zatsony fa le anarana hoe time tsy mazetantsika zay meloma asa azy foana zany le lizy itsika ihany io mbola hatramin'ny faharoan'ny volana febroary ho avy io moa zany vao tapitra ny hiraka ataon'reto avy amin'ny SADC reto dia miaona amin'ireo akolafo samy hafa dia samy maneho ny heviny eo dia rodirodin'ny be tany mena ho araka izany resahany zany ohatra ny tehany eo hoe misy tsy milamina eto aminay eto fandao mihitsy anaovana angaretina dia asa hoe enrasana ny vahiny ihany ve sa itsy amintsika no ifandamina ifampirisaka ijery hoe tena ny firenena
hoe vaolana zany hoe tsy maintsy tsika samy malagasy aloha ny mila mijery an'io hoe raha matatsara efa nisy ny hoe Dakar, nisy ny Addis Abeba, nisy ny Maputo sy ny sisa fa nandeha akory hoe feuille de route samy hafa nantondro zotra fa hatreto aloha ny hoe tsy tena navaolana efa natsidiky tokona mila mandingiksika aiza ny lalana sy nanary fanina politika efa natsidiky tokona fahalamanana to ihany ge mikasika inona mo teranjara toerana sy rehefa inona marina ny sadeky no hoe eo ny antony tsy de zao mamatotra azy ireo miaraka amin'ireo ataontsika hoe firaisamonina iresa-pirenena nireny ataontsika hoe feuille de route na ny tondro zotra ny soniavina tany amin'ny 2 reny tao anatin'io zany de efa mazava tsara misy andininy maromaro de ao anatin'io misy an'leo fanonerana ara-bola misy fond de solidarité zany tahiry ho fanonerana reo ny arambona tao anatin'ireo krizy mifandimby na orinasy io na olon-tsotra io no misy takaitra sy ny sisa de tsy ndre tafajoro manana anjara briky ary mitondra anjara anatin'izany ny reo ataontsika hoe mpiara-miombonanto ka tao anatin'iny fanaovana sonia ny feuille de routine de ngala izy tafajoro mihitsy manandra prava ampola mbola novainy sasany ara-mofoanana tao izy de nazany fa inona moa zany zao ny tena mba anjara andraikitry ny sadeky tao anatin'le izy hoe mifanerena ny mpitondra teo hanatanteraka ny voalaza reo andininy samy hafa tao anatin'le feuille de route article 20 tao anatin'le feuille de route moa zany isan'ny verimberina matetika tao anatin'iny le raha iny de hatram'izao tsy hita le izy de ary mbola tamin'ny farany teo tamin'ny anatin'iny ataontsika hoe raha tamin'ny septambra sy ny talohan'ny septambra mbola andresahana be de be ny mikasika an'izany feuille de route zany tena nisy mihitsy mifaneho-kevitra maro samy hafa nisy fandarana manokana tamin'ny fahita lavitra reo ataontsika hoe alohandohan'ny mpisorona tamin'izany fotoana zany mikasika an'io ary mandraky teny androany mbola mipetraka olana lay hoe tsy fanatanterahana feuille de route tamin'izany zany raha resaka hoe orinasa ohatra hoe mahifananana tamin'izany de mbola hatram'izao mbola tia amin'ny fanjakana ankehitriny no mitaky de lasa mifamaky samina politika sy fifandirana le izy de io le izy de lasa zay hoe inona zany tena rehefa inony zareo de rehefa inony zareo asina teboka telo foana zany le izy de ampifandraisina am'izao mantsy le zavatra mitranga satria anisan'le ataontsika hoe nareo raha va tsy hatramin'ny volana febroary moa zany misy andro hoe tsy hatramin'izao febroary faran'ny volana febroary fa tsy mahita any nareo de zao ohatrany hoe misy akanerisera zany le izy amin'ny lafiny anankiray faro de eo koa le misy an'le hoe inclusivité hoe tena tsy misy tokony ahilika ao anatin'ity processus na resaka refondation anatin'izany resaka fanorenana fanavozana sy fanorenana zany hoe famelana malalaka reo nanao sistaniny tenany sitrapo mo zany hoe verenety Madagasikara tsy misy raorao de io mbola adihevitra be koa ny amin'io resaka firongony ko moa zany sy mpitolona zany zao no tena resaka eto fa efa ity mantsy le izy misy lalatsany anankiray tena tsy maintsy raisina pitonina be mihitsy zany ao anatin'le zavatra mitranga satria zao zavatra anankiroa fotsiny mba raisiko zany de isinganiko ero tokona fahalamanana voatsela akory tamin'iny ataontsika hoe farany herinandro teo iny le nisy an'ilay ataontsika hoe andro manokana tamin'ity fiandohan'ny-herinandro ty moaniny teo amin'ny vaditsiaranana ny ladoany nisy kabary ny fandembiasana zany to na ny filohan'ny fanavozana ny republika na ny ministry ny vola sy ny fitantanam-bola sy ny toe-karena zany de raha le ministra zao nynona de hoe reo tale généraly reo secrétaire généraly taloha dia tokony miverina zany raha mbola tsy retirety izy zany de tokony miverina miasa satria tsy ampy ny piasa ny olona eo amin'ny sehatry ny resaka hoe douane sy ny la douane fa tsy hoe douane fa lasa manana zany sy ny sisa io de reo hoe secrétaire général natale général taloha miara-miasa tamin'ny fitondrana teo aloha zany de ahoana moa zany zao no andraisana lizy ary amin'ny lafiny ho qualifiena hoe firongony ve le izy sa hoe technician reny de raha hoe technician le izy dia miverina ihany keo am'le tenin'ny filohan'ny fanavozana ny republika hoe satria zao misy zavatra anankiray le hoe tokony anaprofo isika le isika resahana io zany de ohatra ny amin'ny ladoany fa voafehtsika am'le hoe asa régalien tena hoe tandrifina andraikitra izy ireo le asa fa ka tsy fa tsy ho akinina amin'ny tsy miankina raha izay faharoa talohan'izay koa ny filohan'ny fanavozana ny republika raha ohatra tsy diso ny fitadidiko dia nanisy le hoe tsy ny zanaky ty fireneny ty zany de tsy misy tokony ho ilikilika ao anatin'le hoe
fandraisana jara amin'ny fampandrosoana ny firenena de eo zany zao le hoe amin'ny lafiny anankiray zany fa manomana sainy be sy ny maro ihany ao anatin'le misy ao anatin'le processus zany dia tsy misy tokony ailika ary anisan'izany zao anisan'izany le mpiasa reo tsy mpiasa reo technicien tsy technicienne akory ary fa reo voaka teny amin'ny sekoly mpanjakana manofana ny fitantanany raharaha pahay ramo zany filazan'le izy ny administrateur dia ireo zany zao anao fikaonan-toko ary niona tamin'ilay misy mpanjakana misahana ny fanavozana zany misy mpanjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny republika zay mandray tanana sy nampisanana mihitsy mikasika n'ity resaka refondation ty de ianao de hoe anolotra de misy loha hevitra 250 efa misy soritsoritra any zany le izy mikasika an'le ataontsika hoe anao an'le concertation nationale ireo administrateur reo de manana fikambanana izy manana fikambanana reo administrateur civil sy ny sisa tsy administrateur civil moa zany fa ny fikambanan'ireo satria tsy administrateur civil any misy inspecteur ao inspecteur de trésor inspecteur na des impôts mifangaro zany de misy fikambanana zao le mivoaka teny amin'ny enam zany sekoly tokana zany manofana mpiasa mpanjakana ambony de ireo tamin'ireo ataontsika hoe mpitondra fanjakana zay fitondram-panjakana zay nifandimby de teo atrany izy ireo de eo zany le misy an'le hoe firongony sy ny tsy firongony mba ty sokatra ny adevitra ho an'ny mpieno rehefa avy eo amin'le amaritana misy hoe mpiasa mpanjakana raikitra tsy misy andraikitra eo atrany izy eo foana izy eo atrany izy tsy manana poste hoe secrétaire général sy ny sisa fa ny asa mpanjakana mila eo foana hafa ndray mety hoe adevitra le olona vaty ivelany nomea de avy eo aprosé iny zany mety hoe ka eo mantsy lizy mantsy hoe marina aloha fa voatao anatin'ny telovolana mbola mafanafana daholo ny zavatra rehetrarehetra satria ankehitriny moa zany mandeha be mihitsy le resaka satria inona no tiako atongavanao anaty lizy retoko raha-fahalamanana manomboka be koa zany le itsankilany atsy le fanenjehana ndreo lefa amin'ny mpitondra am'izao fotoan'izao zany ministra eny fa natramina prime ministre koa raha moa zany am'izao fotoa volosany sasa mihitsy amin'ny faneho-kevitra ao anatina compte faky moa zany izy amin'ny akapobe na eny zany izy am'izao fotoan'izao de io zany le tena hoe mila lucide tsara mihitsy mamaky an'lizy satria araka zany natao hoe misy olona de manao zay anitsahana frein tsy androsoana mihitsy ao anatin'ity ataontsika hoe fanavozany ary efa tafateny an'izany na ny mpitondra fanjakana ambony am'izao fotoana zao misy manao zany zay ohatrany hoe manelingelina le firosiny le anaovana le concertation nationale mba hijanonana am'lay endriny teo aloha ary mety tsy lavitra an'izany reny le hoe efa mingafinganana satria raha mahita ohatra zao le resaka herinaratra tapaka io satria mety tsy zakany sasany mihitsy le mahita hoe herinaratra mandeha foana satria ay hoe afaka natao ihany ny fampandehanana ny herinaratra tsy tapaka fa maninona ny tsy natao le izy ireny raha hoe raha mahita an'le andronjironjira matapaka tary amin'le commune Anjomabeto ary tonga raha fahalamana tena hitrena tsy faina mihitsy le tena tsy faina tamin'ireny le mety reny le karazana misy électrique reny tena de zay zany le hoe ohatrany io fa tsy mahavaolana ahoana mbola misy délestage foana am'izao fotoana tena satria tsy zakany sasany mihitsy le hoe efa misy dingan-dava am'le famahana ny olona na ao anatin'ny laharam-pameana zao fitondrana zao le hoe amahana ny olany resaka herinaratra sy ny jiro de misy manao an'le sotasota ny ambady zany zany mba hany ehony hoe aiza koa zay voava eo ny olona dotra zany any amin'ny sehatra samy hafa any amin'ny sehatra samy hafa hoe ay ve azo natao ihany mandamina an'io fanatsarana le ataontsika hoe fiampiana ny mpiasa-mpanjakana amin'ny akapobeany tsy resahana le 750 zay tsy nanao mihitsy le fitondrana teo aloha nandritra ny 4 taona teo amin'ny fitondrana tsisy fanodrotana hoe fisondrotan-karama da anisan'izany le fanomezana karazana hoe valisoa na prime noho ny asa vita tsy nisitraka an'izany daholo ny rehetra hoe afaka natao ihany le izy nefa dia tao anatin'ilay ataontsika hoe PGE an'le fitondrana teo aloha teo tena anisan'ny laharam-pamena teo nijerevana sitsinjovana ny maolona de tena ay le zavatra hafa ny nandeha itoko raha fahalalana satria na fotsy de io zany misy tena manao ny fomba samy hafa mihitsy io fa tady andry fa ty io fa tady andeha ty de mandeha tena ohatran'le ny tatelo mibony reny raha zany raha itsanany amin'ny tamazozitra tserasera ohatrany tena hoe ato aloha ny asena zao ny anaratsiana azy de mipita kely le mandeha ny fampiadiana de sa enjana lay zava-misy ka zay hoe ny olo-pirenena ny afaka mandinika sy mijery amin'ny saina tsy miangatra eo anatran'ilay zava-misy reny atsika tsy miteny hoe agasitra be fahatany na kiany be fahatany fa zay le hoe ny raharaha-pirenena de tena mila ihany koa fitezana ny olo-pirenena
mba tsy lasa sanatria andray ambolony a ny zavatra mitranga sy ny tsy fetezan-javatra mety hoe entana minganana sy ny maro samihafa fa enzana lay zava-misy am'izao fotoan'izao ka maninona moa zany no resaresantsika zany fa izany akory ny firesahana an'izany a de tsy mamafa mihitsy hoe zay ary tompoko de manome karatra fotsy ianareo amin'ny fitondrana am'izao fotoan'izao ninona ataonareo ary efa nanao karazana mise-en-garde ihany ohatra ny mpanao politika sasatsasany anisan'izany ohatra ilay tao anatin'ilay varandresaka ny mpanao gazety tsy hoe tafatafa maromarona kokoa zay nataony tahina raha zafinjoelona ohatra tamin'ny latsinainy alina iny toko raha fananao hoe attention misy an'le hoe isolation de palais tandremo sao de tsy meno sy ny fahamarinana sy ny fanamariana ataon'ny hafa ao anatin'lizy ka mety ho tavy inona moa le isolation de palais raha dika fotsiny zany amin'ny teny malagasy ty hoe misy mitady anao salobokomana zay zany liza raha ohatra tena teny mahitsy ka tsika koa tsy mitsitry mihitsy ao anatin'izany a fa raha vao tena hita mihitsy koa sara nanaprofo fa tsy hoe anao soketa fotsiny eto a de tsy maintsy tsingoana zany de tsy maintsy hoe tsongona zany de tsy maintsy hoe ny ava tiana tompoko na ny zaza tiana tompoko de tsy tsitsina rotsaka azy fa tsy hoe anao safosafo eto foana na ohatra zany tsia zay zany le resahana satria hita ihany le izy hita ihany le izy hoe tady anao fetsiketsika am'ireo fitondrana teo aloha foana lay endrika hoe fisina andian'olona na andiana vondrona ara-toekarena na mpanao politika miezaka mifian'lay hoe rafi-panjakana sy mifahefam-panjakana ahafahana mampitombo ny ambaindain'ny arena sy ny fananana de reny zany lay hoe miditra amin'ny fanavaozana tsika io raha rena mba tsy ho tonga am'izany a ary fitantanana tsy misy hoe tonga lafatra zato isan-jato fa ny fisorohana sy ny tena hoe fijerenan'ireo zavatra tsy mety no isan'ny zava-dehibe tokony andraisan'ny fanjakana lesona de zay ny zavatra mitranga ihany koa moa betsaka reo hoe tsy fahampiana ohatra hoe fanazavana ofisialy na serasera ofisialy de mahatonga n'lay hoe fanoritana maro samihafa eo anatrehan'ireny de zavatra hoe mety mampiaya mety miteraka resabe fironona sy ny sisa de zay lay ilana fandraisana ndraikitra sy fanazavana ofisialy resaka refondation sy resaka concertation moa zany zao le hoe tokony fatohan'ny resaka sy ny dinika itsika moa zany de nanasan'le minisy-mpanjakana le minisy-mpanjakana am'sahana sandrindra efa nalefa ary mbola napatsahivina hoe tena mba miatso anao anjara brikinay tompokoa mba hitondranareo fanazavana zany eto hoe inona marina leo atao ary ahoana ny fomba natanterahana azy ahoana ny ofipetrany sy ny ataontsika hoe fiafarany tanjona tongavana ao anatin'lizy efa nangataka fotoana moa zany izy ao anatin'le hoe misy le comité de pilotage zany mbola andrafitra tsara le hoe zao ny hitondrana nyty raha ty dia orin'izay zany izy mampanantena fa hoe ho avy eto de ilaitsika mihitsy zany mba hanazava satria manana fotoana ora ray sasany izy miaraka ampieny eto de afaka manazava tsara hoe etotsika izao de zao le lalana ho alehantsika de ary le tanjona hitodiana de mba misamby mazavazava eo zany resaka mety mba marina aloha fa mba misy fandarina zany amin'ny manjery mahoaka am'izao fotoan'izao le telo minitra amin'ny fanavozana dia samy fanovana moa izy efa mba manao ohatra le style lampy portosikely tamin'ny fotoan'andro misy eo amin'ny reneo masiny tv tsy maninona fa resahanay zany satria ilaina de ilaina mba manaraka an'ireny mba hafahana zany mahazo an'le hoe ohatrohatran'izao ny tena fandehan'ity raharaha ty dia ezahantsika eo ihany koa no mitondra tsikelikely raha misy afaka ifampiresahana sy fanampiana ao anatin'le satria anjara briky afaka hoetiny zany amin'ny hoe firenena raha manan'ity anaraka fainkelitsika de miroso ao anatin'ny toendinika dokam-barotra eto amin'ny top radio 2 fantatrao ve 160 000 ariary monja dia fa azahoana ordinateur mora sary amin'ilay matanjaka ilay tena ilaivana azy mihitsy ao amin'ny ketrika.com ino a 160 000 ariary fotsiny tsy dio avy hatrany ary ny trankala 3w.ketrika.com ahafahanao misitraka izany infoline 034 18 30026 na ihany koa ny 032 03 30026 033 06 30026 tsy dio ihany koa ny page Facebook ketrika.com ketrika.com authentique, moins cher, disponible de suite. Foresto aiza nakaiky ianao? Ampasa madinika
sa akorindra na apandrana na ifady koa e fantaro fa efa afaka manao livraison sakafo avokoa ireo point fo ireo livraison à moto ainga-piasa nefa amin'ny saramora kokoa Foresto manakaiky anao an-trano toano amin'izay miroborobo fa tsy rehefa miroborobo vao toanana top radio téléphone 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80 WhatsApp plus 261 32 11 102 80 malalaka ny faneho-kevitra dia ao anatin'ny fifanajana tanteraka ao aton'ny mahazatra ihany koa raha manana vaovao ampitaina ianao dia fotoana zany koa zao raha ohatra ka misy fanamariana tiana ho atao satria dia fotoana zany koa zao inona no vaovao farany toko raha fahalamanana dia nahazo fankatoavana teo andrivin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny togagasy izany hoe ny famokarana fitaterana fivarotana an'ilay alkôla malagasy fa voafetra tsy oatra ny 4.7 degré ny altahan'ny alkôla ao aminy zay le zava-dehibe eo amin'ny misy fivoria tsara fotoana momba zany kany ambadika atao zay miaraba tompoko miaraba tsika miaraba salama voalohany iny aloha misy fanontaniana petrako amin'ny andriamatoboreto mampanotsaina ny tanàna oa le olona le fanareo le fananina mivarotra eny Analakely mangorona mpivarotra reny mbola manokana ve ataon'ny komina amin'ireny raha ohatra misy inona ny tena vokatra amin'ny vaingana hitanao hoe ampiasana an'ireny nandany teo Analakely aho makomaly akan'iziny dia nisy nitsika soufflé ohatran'izany nefa ataoko hoe olona eo dimapolo amin'ireny raha dimapolo ataontsika hoe roa hetsiny indray efa mety mahalala zavatra amin'ny komina ka mba mila valiny kely amin'izay maro manakarak'izay momba ny hoe politika eto amintsika olona tina ho no donona hevitra ny andriany aloha mbola tsy mahita hatramin'izao hoe fifehezana an'ilety mpandara vahiny eto amintsika reto hoe na amin'ny araka hetra indrindra tsy hoe roany fa apetraka ny tena lalàna dia ampianina amin'ny lalàna fa tsy misy amiko mbola tsy mahita aloha zany fahatelo manarakarak'izany momba n'le sadekitra tsy tofikevitra amin'ny andriamatofolo teo aloha Ravalomanana dia fanindray tsy fanindray indray zany fa ohatran'le isaky misy zavatra misy dia sadeka inona ny tombotsoa antsika hatramin'ireny krizy nanomboka tamin'ny sivisoa riventa hatramin'izao amin'ny sadeka ary ny fahitako azy lalana idirany frantsay iverenana indray le izy soratoko ie zao aloha ny commune dia rafitra ao anatin'ilay vondrom-bokaparitra ny commune dia misy ny atao hoe mpanatanteraka ny exécutif dia misy ny ao amin'ny mpanolotsainy tanàna ny mpanolotsainy tanàna moa ny mazava loatra dia manao ny mandany na mitsipaka ny tetikasan'ny exécutif sy zay lalàna mety ilaina ao amin'ny ataontsika hoe fampandehanana ny fandaminana ny tanàna